Zay miarabanao milalan'ny Jesosy ny fandarana andramoka izao zay ranao amin'ny akirakeo sy ny mpikambana rehetra eto amin'ny fandarana ihany koa dia faly zay mandray anao mpitiavana indray zao fandarana izao ary raha hiditra eto ianao androany dia eo ihany ny fandarana fa etotsika samy miaraka manompo Andriamanitra anankiray tsika miara miondrika eo anoloana izany seza fiandrianana anankiray tena lehibe sy mihezinezina ary avo indrindra izany isika rehetrarehetra ry havana ao anatin'izao sabata masina izao dia faly indray zay ary za mino fa faly koa ianao natratra n'ity sabata ity bon sabata daholo tsika rehetrarehetra dia hiditra ao anatin'ny fandarana misy andatin'iretsika androany dakofatsika eo anatrehan'ilay nahary atsika eo anatrehan'ilay tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra nandanitra sy ety amin'ny tany eo anoloan'ilay mpanjaka sy tompony tompo eo anoloan'ilay mahery noho ny mahery lay tsara noho ny tsara lay avo indrindra alleluia satsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao miavako malala hidiran'Andriamanitra isika amin'ity androany ity hanome voninahitra azy indray tsika amin'ity androany ity ry havana satria tsara loatra Andriamanitra raha tonga eto ianao androany dia ataovy mihitsy hoe fahasoavana ho anao ty amin'ny androany ity ataovy mihitsy hoe tonga eto ianao androany samy manana zavatra mahavarina anazy daholo ny olona amin'izao fotoana izao samy manana ny zavatra erehan'ny sainy sy itodihan'ny sainy daholo ny olona amin'izao fotoana izao fa zavatra mahafinaritra dia izao mbola misy zavatra mahavarina antsika eto alleluia tena arakaraky ny mampahakaiky ny andro farany no mahatonga ny olona tena mitodika any amin'ny fiainana mitodika any amin'izao tontolo izao ry havana ary tena mampitodika any tokoa izao fiainana izao betsaka loatra ny zavatra erehan'ny saina sahan'ny loha mampidobodoboka ny fo fa isaorantsika an'Andriamanitra raha mbola ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsika reto mbola afaka manana fotoana hoe
hovariana ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nahoana moa tsika ny tonga eto androany? Tonga eto antsika androany satria mahatsiaro. Na dia inona na inona mety ezaka nataontsika tamin'ny eny aman'iny. Ninona mety zavatra nataontsika tamin'ny eny aman'iny. Dia tsarontsika hoe tsy nisy zava-bitantsika ireny na dia iray azy. Tsy nisy na dia iray azy ravana. Amen. Mialatsiny indrindra satria dia tena misy fahatapahana kely ny fitaovana aty amintsika. Ialana tsiny fa mitoy ihany tsika ao anatin'ny fotoana. Dia rehefa dia mafimafy aloha ny feokila mba handra-pilamina tsara ny zavatra rehetra. Araka ny teniko anao teo hoe tsika rehetrarehetra raha tonga eto androany dia matoa tonga eto ry havana ny toerana anankiray matoa hiverenana dia nahitana fahasoavana izy izay. Aleloia. Izy teo ny Jakoba nitoetra teo amin'ny tendrombohitra anankiray atao hoe Betela izy. Dia teo izy no nitady an'Andriamanitra. Dia teo izy no nitahian'Andriamanitra. Fa rehefa tonga tateo aoriana dia niverina teo Jakoba. Nametraka tsangam-bato teo izy. Ary notsaroany fa teto amin'ny toerana ity no nitahian'Andriamanitra nahako. Raha tsy nandalo teo izy, raha tsy tonga teo izy, dia tsy nisy ireny zavatra rehetra fahakakara rehetra ny ainany sy ny fahasoavana rehetra izay nataon'Andriamanitra taminy ireny dia niverenana izany toerana izany. Ary tena niverenany tena ampifaliana mihitsy ny akarany teo. Nanamboatra alitara ho an'i Jehovah teo amin'izany toerana izany izy. Nametraka tsangam-bato teo amin'izany toerana izany izy satria fantany fa teo ny nahitany an'Andriamanitra. Ry havana malala, izany mihitsy fa raha tonga eto ianao androany hitandrina sabata, raha tonga eto ianao androany hidera an'Andriamanitra mba hanamboatra alitara koa ianao ho an'i Jehovah dia satria tsaronao fa raha tsy nisy ty sabata ity, tsaronao fa raha tsy teo Jehovah Andriamanitra ny sabata dia tsy ohatr'izao ny fiainanao. Tsaronao hoe tokony hiverenanao indray eto androany. Eny ry havana malala, ampifaliana mihitsy ny idirantsika ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany androany. Tsy mba misy mihitsy hoe tonga eto isika androany dia hifendrofendro fa andaontsika hisaotra an'Andriamanitra.
nomen'andriamanitra anao ny zavatra rehetra nafahanao ny aina tamin'ny nenemaniny tsy misy zavatra mihitsy teo amintsika ka banga tamin'ny nenemaniny ryavana fa nataon'i Jehovah antsika daholo ny zavatra rehetra na ny hitany masontsika na ny tsy hitany masontsika. Amen. Filofiry ny loza mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity ravana. Misy olona maty foana ange isan'andro, maty amin'ny fomba mahatsiravina. Misy karazana fiainan'olona tena feno fahoriana ny ambadika any. Fa tsika reto andaontsika hisaotra an'Andriamanitra androany hoe fa maninona tsika reto no miavaka, maninona tsika reto no tahin'Andriamanitra. Moa ve mendrika atsika ny zavatra ataon'Andriamanitra atsika? Za mbola teteny aminao foana. Fa tsy mendrika atsika ravana ny zavatra ataon'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia mandanja atsika isan'andro izy. Manana mizana mahagaga izy io. Fa raha lanjaina ny fahotantsika rehetrarehetra sy ny tsy fahamarinantsika sy ny tsy fahamendrehantsika. Dia teteny aminao aho hoe tsy mendrika ravana malala anaovan'Andriamanitra ninninona samintsika reto. Na dia kely akory azy. Fa fahasoavan'Andriamanitra zao hijoroantsika eto androany. Amen. No tsika androany hisaotra an'Andriamanitra ravana. No tsika androany hiteran'Andriamanitra. Saotranao zay Jesosy malalany amin'ity sabata masina ity. Misaotrany amin'izao fotoana misy andrata izao. Misaotrany amin'ny tahinao ny fiainanay tsirairay avy rehetra satria dia tena voataza miaraka aminao Andriamanitra. Ny teny rehetra izay nozaraina taminay teto fitahina ho anay avokoa reny rehetra reny. Isaoranay anao Jehovah Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin'ny nenemana iny, ny valina indray nenemana Jesosy. Vita indray tany amin'izao tontolo izao Jesosy. Androany izay tonga eto. Hibanjina anao indray izay amin'ity androany ity. Hitodika aminao izay androany Jehovah Andriamanitra. Andinika anay ianao fa izahay koa androany mba hiezaka hitady, hiezaka mba hijery ny tavanao izay. Isaoranay anao Jesosy ny zavatra rehetra nataonao anay tamin'ny nenemana. Inona ny tsy nomenao anay? Fahasalamana ve tsy nomenao anay? Sakafo ve tsy nomenao anay? Fitafiana ve tsy nomenao anay? Hery sy tanjaka nomenao anay. Izay rehetra nilainay Andriamanitra nomenao anay avokoa. Amen. Misy olona ravana nangatambavaka tamiko maly. Izao ny zavatra niteneny. Eto ambavaka ozy izy mba tsy ho torana any amin'ny asa ataoko satria miasa be izy amin'izao canicule mamay be izao ravana malà. Eny ivelany izy ny miasa. Ary dia tena mitaraina mihitsy izy fa tena reraka. Dia izao zavatra niteneny hoe mampiona ho eto ambavaka mba tsy ho torana any aho ozy izy. Toy za hoe ao fa etoko ambavaka ianao mba tsy ho torana any. Fa maninona tokoa moa tsika? Tsy hisy torana. Na efa anatin'ny hafanana be na anatin'ny atsika be. Fa ny olona mandeha mivoaka matahotra ny ho torana ravana. Any amin'ny asa ataony any. Fa tsika androany ny asa ny olo izany. Raha pitso mbola hiasa ny olo izany. Ary tena miteny mihitsy hoe raha any aho izy ny torana any dia tsy haiko izay mahazo anahy. Riava, tsika kosa eto androany nomen'Andriamanitra fitsarana mahafinaritra. Amen. Sambatra angentsika riavany. Omena antsika izay rehetra ilaintsika. Saotranao izay Jesosy malala fa tena tsara ianao. Androany izay hiteny eto anatrehanao Jehovah fa lehibe ianao ary izay rehetra nataonao anay dia tsara avokoa. Amen Jesosy. Halleluja. Fatara
Amen, Jehovandriamanitra. Iza tokoa Jehova ny tsy laza fa tsara ianao. Izay rehetra nandalovanao tena hita hoe tsara ianao Andriamanitra. Izay rehetra mifampikasokasoka taminao dia tsy maintsy nahita fa tsara ianao. Nisy olona ravana malala mifampikasoka tamin'ny mpitondra tany aloha tany. Dia izay rehetra akaiky an'io olona io dia nanana be daholo, miavaka be daholo. Dia vao tenenina fotsiny hoe ihany iny ange ka akaiky an'ny président, fandray amin'ny président dia tena nanana daholo rehefa ary tena hoe nisongadina ny fiainana. Fa za teny aminao fa Jesosy ravana mandalo kely fotsiny izy amin'ny tanàna anankiray dia ny olona rehetra mahita. Na ny jamba aza mahalala hoe misy an'izany Jesosy izany hono mandalo. Na dia tsy nahita aza ny masony dia fantany fa misy Jesosy tsara be mandalo. Tsy nisy toerana nandalovany Jesosy izany
tsy nahita fa tsara izy tsy nisy olona zany ravana na nakaiky azy na ny fanerasera taminy ka tsy nahita fa tsara zany Jesosy ry havana malala na ny olona niondrika nahita fa tsara izy na ny boka nahita fa tsara izy na ny kilemaina nahita fa tsara izy na ny marany efa tsy afamiantsika tsony nahita fa tsara izy na ny afaka nyantso na ny tsy afaka nyantso nahita ry hafa na alala fa tsara io Jesosy io nafatatrao nandritra ny telo taona sy tapany Jesosy no nanao ny asany na Mesia azy ry hafana teto atany fa mandraky teny androany 2 taona teoriny efa ho 3 taona teoriny miamitombo ihany ny olona mahita ny fahatsarana miabetsaka ihany ny olona milaza fa tsara ianao Andriamanitra haleloia azy rehetra nandalovany tena hita fa tsara izy zany no mahatonga ny ira fiderana be dehibe zany no mahatonga ny mpitoro teny be dehibe satria samy mahita tao re tsara io Andriamanitra io zako andrano mba tiako hiratra ny masonao mba tiako ianao androany tena hita hoe Andriamanitra tena tsara ry hafana nefa fahatsika io Andriamanitra tsy mba manasaro-javatra Andriamanitra tena fitiavana ozy izy le mpihira teo hoe fa tsara indrindra ny fitiavanao Andriamanitra fa izany tsy tia an'iny mpihira malaza nge iny Madagasikara ray manontolo nge mahafantatra azy tia azy ny olona fa mbola ozy ihany izy hoe ambony indrindra Andriamanitra ny fitiavanao satria efa nikasihan'ny fitiavan'Andriamanitra koa ny fon'izany mpihira zany dia matsapa fa tsy misy tsara fa-tsy ianao Jehova dia mba nihira koa izy ry havana raha misy tokony hiran'izany dia tsika rehetrarehetra reto ianao io tsy andalovan'i Jesosy ny fiainanao ianao io tsy hoe mandalo kely aminao fotsiny Jesosy dia lasa fa ianao io hitoerany ny fiainantsika reto tena mipetraka eo mihitsy Jesosy tena mijanonao mihitsy Jesosy tena mombanao isan'andro mihitsy Jesosy raha misy tokony hideran'Andriamanitra dia tsika reto havana hitentsika androany ndreto izay Andriamanitra manandratra anao ndreto izay Andriamanitra miankohaka aminao zay fa masina sady be voninahitra ianao haleloia amen Masina ni anaranao izamu Jesosy no hitovy aminao feno hery fahefana masina ianao izamu Jesosy ni warinnaminao funinaitawanao kaninaranao masangatrai zao tuntulizao Mankalazanao Leie
Amen Jehovah. Zay koa eto andrano mba anisan'izany manana lohalika afolotra eo alohanao zany. Mba anisan'izany mankalaza anao zany. Mba anisan'izany mananatra sy manome voninahitra anao zany. Tsy manana Andriamanitra fa tsy anao reny. Tsy manana tompo fa tsy anao reny Jesosy a. Tsy manana nisanisa fa tsy anao. Ianao avokoa no tomponay. Ao aminao avokoa ny fanompona rehetra azonay atao Jehovah Andriamanitra. Omenay anao izay rehetra mendrika anao. Omenay anao mihitsy ny tenanay. Omenay anao mihitsy Andriamanitra. Izay rehetra azo ny vavanay lazaina. Izay rehetra azo ny fonay tenenina. Izay rehetra azo ny sainay eritreretina Jehovah Andriamanitra. Atolotra anao avokoa zany satria ianao renino Andriamanitra. Izay ingy Andriamanitra tsy manoko sikity. Izay ingy Andriamanitra tsy manao fanafody. Izay ingy Jehovah Andriamanitra tsy mivavaka amin'ny vato aman-kazo na amin'ny rano fa mivavaka aminao irery ihany satria fantatray fa ianao mahavitanay. Ianao le Jehovah Andriamanitra mombanay isan'andro. Andriamanitra toka fa mahavita ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Tsy ilanay Andriamanitra hafa akory. Tsy ilanay ampinizaniza akory. Tsy ilanay Andriamanitra fanampiana avy any ivelany akory. Tsy ilanay Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra any hafa firenena akory. Tsy ilainay sampy akory. Tsy ilainay nizaniza fa ilanay ianao rery ihany. Ianao n'Andriamanitra tomponay isan-kerinandro zay tonga eto Jehovah mikohaka aminao zay fa ianao rery n'Andriamanitra. Ianao nanoroanay ity andro ity. Anao ity andro ity dia iankohofanay izy ity. Anomezanay voninahitra anao. Isaoranay anao na amin'izay rehetra nataonao Andriamanitra. Betsaka ange Jehovah tsy voalazanay. Raha nandritry ny enemana izay Andriamanitra. Mety tonga ny hariva Jesosy a. Vita ihany ny tontolo andro. Mety tsy nety ny tontolo andronay dia tonga ny hariva na dia niteranao aza mety tsy vitanay akory. Jehovah Andriamanitra fa androany kosa vita ny enemana. Betsaka ny tsara eny Andriamanitra. Na dia mety nisy tokoa aza taminay reto. Mety nisy nandalo ady tamin'ny enemana eny. Mety nisy Andriamanitra nandalo aretina. Mety nisy Jehovah Andriamanitra nandalo olana isan-karazany. Fa ny fahatongavanay androany dia fandresena ho anay Jesosy a. Satria tsy nitsahatra natoy foana ny dianay. Nandroso foana ny dianay. Na dia tao anatin'ny zava-tsarotra azy. Fantatray fa teo foana ianao. Nanohana anay tsy enjery ianao. Na dia tsy fiverenanay lalana androany. Jehovah tsy siherinay natanjaka izany. Tsy avy aminay izany. Fa mbola ianao no miazona anay. Jehovah Andriamanitra misaotra aminao zay. Betsaka ny zavatra mandavo eto amin'izao tontolo ity. Betsaka ny sakatsakana. Betsaka ny fakapanahy isan-karazany. Te handavo anay. Te handrombaka anay. Jesosy a. Ary miandry anay isan'andro mihitsy ny tevoly. Miandry kendritoananay mihitsy ny fahavalonay mba ho lavo ange zay Jesosy. Fa ianao koa eo foana. Tsy mahamela anay ianao Andriamanitra. Tsy mbola nisy fotoana namelanao anay ho afa-baraka. Tsy mbola nisy fotoana Jehovah namelanao anay. Hoe ny fahavalonay foana no niteny hatramin'ny farany teo amin'ny fiainanay. Fa tsy maintsy ianao foana ny tompony teny farany. Ary za mino Andriamanitra fa raha tonga amin'ity sabata ity zay dia tena tonga eto amin'ny fandresena tanteraka mihitsy. Amin'ny fitahiana tanteraka mihitsy. Tsy nisy fahavalona resanay tamin'ny enemana iny. Isaoranay ny anaranao masina zany. Androany zay mbola hiteny Jehovah ianao rery mahavita ny fiainanay. Andriamanitra tokana. Andriamanitra lehibe. Tsy ahitanay na iza n'aiza. Tsy hitanay na iza n'aiza. Fa hitanay kosa Andriamanitra amin'ity sabata ity. Eto ny fanatrehanao. Eto ny voninahitra. Mety eza isandratra eto ianao Jehovah Andriamanitra. Mety eza omenay voninahitra eto ny anaranao. Jesosy a. Fa tsara ianao. Amen. Tsy andala ny voninahitra n'Andriamanitra anaranao. Itenay tokana ianao Jehovah. Tokana ianao tsy misy ohatranao. Tsy manana Andriamanitra
sotranao zay Andriamanitra zaravana tena resy lahatra hoe hitanao ravana reny lafa firenena reny nanan'Andriamanitra hafa izy taloha tahaka andry Rahabatsanga tahaka andreny olona zay hafa firenena nanompo Andriamanitra hafa mihitsy nanompo sampy dia avy eo nanompo an'Andriamanitra reny olona reny tena afaka manao fampitahana nahita fitsona vavolombelana lehilahy anankiray zay silamo io olona io dia tena efa nitantarana anareo teto hoe samy mamaky ny baiboliny ihany samy manana ny zavatra voasoratra ao anatin'ny tenin'ny Andriamanina ihany ary samy manaraka n'izany ihany fa rehefa niova kristiany io lehilahy io dia tena nahita hoe hay ve ianao samy Jesosy tena tsara loatra Jesosy izy ary reny olona reny tena nahita mihitsy rehefa hoe tahaka ny ahoana zany manompo an'Andriamanitra sy ny manompo sampy ohatra ny ahoana zany manompo an' Jehova sy manompo Andriamanitra hafa zany dia azoko an-tsaina ny fitiavan'ireny olona reny an'Andriamanitra satria efa avy nanaraka n'ilay tarizy
efa hita mihitsy tany fa tsy mitondra fiadanana ho azy, tsisy fifaliana, na dia nanompo azy izy, na dia nanaraka an'izay niteneniny Andriamanina asany izy. Dia ireny olona ireny drafana, za tena mino fa tsy mba hiverin-dalana izany ireny olona ireny. Za tena mino fa tsy teny mihitsy ireny olona ireny any aorianany hoe za Andriamanitra tsy mila anao indray. Tsy monomonina amin'Andriamanitra akory, satria efa hitany loatra ny faharatsin'ny Andriamanitra hafa izay ny tompony teo aloha. Za ry havana mbola tsy nanompo samby, mbola tsy nandetany amin'ny dadalabe, mbola tsy nanoko sikidy, mbola tsy nanao an'izany hoe tia misy tapakazo dia ataovy an'izao, tia misy vovon-javatra dia ataovy an'izao. Fa za koa nefa teteny aminao fa na dia mbola tsy nanompo sampy aza, ary na dia mbola tsy mahita Andriamanitra hafa ampitahina amin'Andriamanitra aza satria tsy mbola nanompo Andriamanitra hafa, dia teteny aminao aho hoe sambatra hafa. Ary faly aho hoe tsy nandalo tamin'izany aho fa tonga dia teto amin'ny Jehova. Ry havana malala, tsy fantatra izay toerana misy anao. Mety ho efa nanompo sampy koa ianao taloha, fa ampitaha ry havana. Rehefa hitanao ihany fa tsara dia tiavo Andriamanitra, fa tsisy ohatran'io. Ny olona any ivelany any aza teo tonga ao, ny olona any amin'ny fanompoan-tsapy aza mitsiriritra. Ry havana, tsika efa ato indray ve ry havana no tsy ho tia an'Andriamanitra? Tsika efa eto indray ve no tsy hanome voninahitra azy? Misaotranao izay Jehova, misaotrany amin'ity fandalana ity, misaotrany amin'ny fitiavanao. Androany izay dia mbola manamafy ato anatin'izao misy andrato izao fa ianao irery ihany nomenay voninahitra. Tsy misy Andriamanitra hafa ho asandatra izany. Mahandra-pialanay eto an-tany Jesosy, mandrapatapitry ny fofonainay. Ianao irery no ahita andre fiderana avy ety ambafanay. Ianao irery no ahazo ny fiankofanay. Ianao irery no ahazo ny loalika anay raha iandohalika izay Jehova. Ianao irery ihany no ahazo ny fisaorana sy ny fankasitrahana avy ety ambafanay Jehova Andriamanitra. Tsy mba hivadika aminao izay. Androany izay Jesosy, tehirizo aminao, tehirizo fiderana izao Jesosy malala. Betsaka ny olona mety nideranao tamin'ny 10 taona lasa, fa androany izy efa lasa miderany devoly any ivelany any. Efa manao zoma manifika, efa tsy mahatsiaro tsony an'izany hoe andeha tohikoka eo tongotry ny tombo satria tonga ny andro sabata. Mety tamin'ny 5 taona lasa, fa izay Andriamanitra tehirizo eo ampelantananao, na roviana Jehova. Tehirizo izao fanomponay izao, izao fiderana ataonay izao Andriamanitra, mba raketo ao an-danitra ao izao dia mba tsarovo amin'ny fotoana izay Jesosy reradreraka, amin'ny fotoana izay mety eny amin'ny lalanay eny Jesosy, tsarovo izao fiderana ataonay izao. Misaotra Jehova Andriamanitra. Dia raha laza saotra anao mandrakizay, haleluia, amen. Amananantsika ny misy andrato androany, mba tsika anao antiry ty hoe tiako ianao Andriamanitra, tena tia anao ako. Mifitiantsika ato anatin'ny tiry ty ny fotoanantsika androany dia aorinantsika anaraka ny fandalana vavaka fiambena. Samy tahiny tontsika rehetrarehetra, mankasitraka anao na hatratramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Alléluia, dia amin'ny fiferina lehibe indray lasy mba malala ny aminantsika amin'izao fotoana izao a dia falibe tenako miano aminao eto androany a dia manonona fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy falibe ary dia matoko fa ifampahery aminao eto indray androany misaotra mampionytsika tanatin'ny fandarana izay niarahantsika tamin'ny teto iny a nahafahantsika nanandratra sy nanome voninahitra n'Andriamanitra zava-dehibe ny fanandratana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra mino fa nandray anjara tao anatin'izany ianao a dia raha nanandratra n'Andriamanitra ianao dia tafinn'ny voninahiny ane a ianao mirabantsika nandratra ny sabata masina izao ihany koa bao sabatsika rehetraretra dia ho sabata fafinaretana fitsarana ho sabata fanafahana ho sabata ho fenikasika Andriamanitra ho sabata tena fananganana anao anay ane anangana ane faravaray Jehovahandriamanitra amin'ity sabata ity dia zany rehetra zany rahabako anao tao le sambatritsika sambatra anao a sambatritsika mbola velonayna androany a arabaina velonayna mbola salama tsara daholo tsika fa soavan'Andriamanitra zany isaoran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany milo zany rehetra dia ndrotsika metraka ny fotoana mpiretan'Andriamanitra dao fandrotsika nabavintsika mierisobe anjahana izy a no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity a dia tsika moa dia ny groupe 7 mbola miaraka amin'ny groupe 7 any tsika amin'ity semaine ity
izay mifaran'androany reo ny asan'izy ireo dia akenakely izy ireo dia afaka ray volana sy tapany andray izy miona amintsika eto androany dia ifampiaraby antsika rehefa ireo anonona tsodrano ihany koa halleloia dia doroa ara-pandrosotsika mianababitsika mila sopianjana ny Arabie Saoudite izy any itorotsika anatin'ny vavaka fanombohana nambavy miriso anao ny fitenenana mankasitraka pastera nagname fitenenana ary mbola manonona fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy mbola iaraha ivavaka antsika riavana hagnapetraka zao fotoana eo am-pialatanan'Andriamanitra ry Andriamanitra reny izy nandanitra tsara indrindra mbola faly misaotra sy midera ary manome ny voninahitra ny anarana zahay amin'izao fotoana zao saotra Jesosy eo ny fitantanana ho anay sy ny fiarovana ho anay mbola nahafahanay namakivaky ny tontolo andro iny ary mbola nahatratraranay zao alina zao fantatray tompo tsy nierinay natanjakay no nahatratraranay zao alina zao fa noho ny famindram-pona ho anay ary misy zavatra izay nataonay tsaroka ny sitraponà tompo ifonanay hoentina atrehina zany tompo malalo mamindrafo aminay Jesosy io mamelany helokay ary amin'izao fotoana zao tompo mbola tafiona amin'izao vavaka fiambenarina zao zahay angataka ny fanetrehina avy aminazy zahay tsy rere aby Jesosy malalo tendre ny vavany mpanompona zay tondra ny hafatra avy aminao sy ny pastera zay hamela belatra zany teny zany Jesosy malalo ary zay ampiainoko tompo ingany mampiainy mpankatoy ny teninao ary ny fitaovana rehetra zay entina ny tanteraka zao fotoam-bavaka zao apetraka eo am-pilatanana tompo malalo ny connexion mba handeha tsara mba hatratraranay amin'ny voalohany ziska ny farany amin'izao vavaka zay hataonay zao Jesosy malalo ary apetraka eo am-pilatanana zany vavaka zany mba ho voninahitry ny anarana misaotra Jesosy malalo halleluia amen halleluia mankasitraka indrindra anao ranambavy mierisobe anjana tao anatin'izay vavaka mamy be izay metinao zay halleluia dia Andriamanitra manaka pasoavana ny malifitianao dia mitombozitra sy pasoavana trany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia raisoary ny itsodrano aloha itsodrano anao amin'ny androany ity itsodranotsika androany dia ao amin'ny Isaia fa 2:10 andiny fasivy sy fafolo no tsodranotsika androany Isaia fa 2:10 andiny fasivy sy fafolo no tsodranotsika androany ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe velomy ny oby sy ny fitoeran-drava velomy ny oby ry fitoeran-drava ny Jerosalema fa Jehova efa nampionona ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema Jehova efa nampiseho ny sandra ny masina teo mason'ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra hitan'ny famonjen'Andriamanitsika halleluia amen soramana zany dia nianafahana ny Jerosalema ny fanadevozana sy ny fatorana araka ny teniko taminao teo sabata fanafahana ho anao ane ity sabata ity dia zao velomy ny oby fa raha mahatsara hoe fitoeran-drava ianao androany raha mahatsara hoe ohatry ny ravarava zany ny fiainanao dia velomy ny oby fa Jehova ampionona anao androany dia anavitra anao izy halleluia dia ampiseho sandro ny masina eo masonao sy eo mason'ny firenena rehetra ne Jehova dia ataony hitan'ny ny firenena samihafa ny famonjeny anao satria zanany ianao sady tiany raha izany tsodrano zany ary nambavy Miriam Malala Allemagne Bersava Koweït Kataka Malala France Tizamde Madagascar France Janine Tadin Junior France Jessica Batici France Zandiana France Marina Tena Canada Itodino Eline France Jesosy Mpandresy Madagascar dia Marina Tena Canada Itodino Eline France Asina Apostole Madagascar dia tahiny Jesosy Bersava Koweït tonga sosika rehetrarehetra raha izy zany tsodrano zany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ane izany tsodrano izany no hira anankiray tsika hira mahafinaritra be mbola tsy henonareo mihitsy izy ity atolotra mpitiavana be anareo ny titre raha mbola tsy fantatro fa ivoaka ihany ny titre rehefa vitany mampionina ny tononkira fa mety raha ataontsika amin'izao fotoana izao zany satria hira tena fanirihinan'Andriamanitra lalina ity hira ity hira vaovao mbola tsy henontsika mihitsy izy ity dia ndao henotsika zany izy zany dia akafizo dia ao anatin'izany azadino ny manolo tena ho an'Andriamanitra fa fotoana izao tena mihitsy Jesosy maniry anao fatratra halleluia maniry anao fatratra Thierry Berthelot bonsoir bon sabbat Mario Tanzine Koweït Thierry Berthelot France amen ozy zoky mihaja raiso noho zany raiso Marina Tena raiso fa ho atsika meno finaritra doretsika dia zao itsovavolombelona aloha tsika
anaty dirytena afaka mioatra fijoro vavolombelona fa za aloha hijoro vavolombelona ina moa no teneniko anareo maly hoe mahatsy anareo maly hoe nafinaritra be loha ny tolotentsika maly iny a fa misy vitsivitsy aminareo aloha zay efa henoko a nahita tendrombohatra ny kisaka nahita tendrombohatra ny enjera tany anaty ranomasina teo anoloany alleloia de arabaina félicitation dahoana rehetrrehetra zay anjoro vavolombelona androany reny fa nisy fahasoavan'andriamanitra tena hoe tendrombohatra ny rodany alleloia araka ny tolotentsika maly ho anahy manokana koa de fa niteny taminareo amaly nitononiko tamin'ny finoana halleloia hoy amatsy anareo maly hoe zaho atao anatin'ny toloteny a de teneniko anareo hoe tondroany fa am'izao resy fitono zao zany tena tanareo hoe soraty anaty taratasy raha misy tendrombohatra eo anoloanareo de mino fa nandoratry nareo tamin'ny finoana za sy ohatra fa tatao-tsaiko tato ny zatra eritreritiko nisy zavatra tena bloqué o maly ary io tsy tokony io débloqué io tokony anahirana io fa nitononiko tao anaty toloteny tononiko tamin'ny finoana tao anatin'ny fandarana maly fa mianjery ny tendrombohatra iny azany iny ny tendrombohatra natrea de zao mantsana hoe hijoro vavolombelona raha-pitso sady tsy mariny zany tadidinareo ny tena zany hoe mantsana hoe raha-pitso alina fijona vavolombelona na débloqué ary maly de niazo fotsiny mijoro vavolombelona raha-pitso tamin'ny finoana ny tenenako an'izany alleloia de mijoro vavolombelona aminareo fa nianjera ny tendrombohatra tena tonga de nirodana tahin'ny tompo alleloia débloqué ny zavatra bloqué ho maly tsara ny tompo zay nijoro vavolombelona aminareo akoatran'ny enemana nafinaritra be araka ny teniko moa hoe congé daholo na ny tena marina zany fiasanay zao tokony midy rehefa manomboka 15 tapatapaka ny volana août ka hatramin'ny ino moa hatramin'ny fin août lasa vacances daholo ny akabetsahan'ny olona zany moa ny vacances ndaisiko melo be manomboka juin za de efa vacances hatramin'ny fin juin ka hatramin'ny fin juillet de tsy nidina ampiasana satria za tokony miasa am'izay nefany azapatoko any zay zoko lovely fa sapata indray ny andro de mievina alleloia mahavarina mihitsy zay hetsika anankiray zay dia ina moa fa tsy mody miasa za zany levana manalo ampiasana am'izao tena mody miasa mody tonga ianao mivalo de mody miravy ianao mrobefola de mody miditra ianao ny après midi de mody miravy ianao ny après midi fa tsy misy asa atao zany tsara ny tompo milamina be ny herinandro mody miasa fa tena mandray karama ho an'andriamanitra ny voninahitra tahiny jesosy a hiamaka hoety izy koa mbola tsy nanaveko toy jesosy onakizay ala mahiny Angleterre Rodriguez Arabie Saoudite Simandry France Erikaraky France alleluia tonga soa daholo isika menakavy Marie Charline ny Marie Charline Madagasikara tonga soa alleluia raiso mareo tansinina tahiny tompotsika rehetrarehetra doary ianoi filanitra tirity dia ho tsapanao ny fahatsarany ho tsapanao ny fahatsarany tira ity alleluia ndao ary melo filanitra toroy ary tsika rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra dia tena hoe maniry fatratra anao Andriamanitra amen.
alleloia ity aminareo hoe le hira mahafinaritra kely satria ny zokisamefitsika nitondratsika niny irindray izy moa misy ampitondra hira vaovao eto amintsika eto de efa sy natoniny iny de ataontsika rapitsy alleloia fa mahakasika fo be le hira fa nylova tena be mihitsiny misaotra de makasitraka ingatahantsika zany ranabavy mampionina raha latoditra raha jonatana mpanao tononkira ato amintsika mba hietsiketsika kely mahafinaritra be raha vita ny tononkira sy misy clip iniriny ho an'andriamanitra ny voninahitra de tahiny tompo isika rehetrarehetra aozy izy raha latojo izy nyjovavolombela voalohany hoe alleloia izy tontolo andro androany izy de soroka jesosy fa narovany tamin'ny loza sy ny atampo teny andalana androany de diraiky koa jesosy fa nomba sy nanome sakafo sahaza ho anay menakavy kely vita zao matsara daholo koa ny asa amandra raha rehetra alleloia amen alleloia de mankasitraka ny mampionina moa izy taorinazay hoy izy marinaty ana hoe soky marinaty ana izao n'andriamanitra nandamina ny tontolo androko androany tsy nahino vaovao ratsy ary tena azo nirehetra ny laiko androany alleloia amen mankasitraka ny zoky marinaty anatsika tao anatin'izay témoignage izay alleloia hoy izy raha nabavitsika berta misaotra n'andriamanitra natratra sabata masina fitsarana mahafinaritra tontolo andro velonana any amenakavy alleloia amen alleloia ahoana izy zoky mikiarandriamalalo jesosy tena jesosy fa nafinaritra ny tontolo androko androany satria nahita anandrano vokatra be maniriniry fotsiny eny de naka sy ny taniko noentina nody nandrahoana taty atrano alleloia de diraiky koa jesosy niarina rehetra ny tontolo andro tsara kosa zany anandrano zany anandrano alma mahafinaritra zany an'andriamanitra voninahitra misaotra andrao koa hoe mankasitraka an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahafinaritra be zany ola zao izy zoky tody nisy fahatarana ny TGV andehanako mody noho ny canicule no tsy misy clim koa ny garin'ny andrasana ny akapeo lehilahy iray zay fa tena anafana ny olona rehetra zavady izaho ny vavaka de afaka 10 minitra ny findra ny tendrombohatra de tonga ny train nisy hoe 30 minutes de raiko jesosy malala alleloia mikisaka koa ny tendrombohatra TGV be andranabavitsika itody alleloia aona izy zoky rika alleloia ny tolo androko androany de lamma be sy nafinaritra sady narovany tamin'ny ratsy rehetra zay menakavy kely de tafahoana eto indray natratra izao sabata izao sady salama tsara zay menakavy alleloia amen alleloia tsara jesosy ranabavy erika misaotra indrindra izy nay sarlina diraiky jesosy malala ny tantana ny herinandro nay sady nanomezan'ny fahasalamana nomeny ireo sakafo saja na isan'andro niaro anay tamin'ny loza sy ny rofo rehetra ary natratra izao fotoam-bavaka sabata izao koa alleloia tsara ny tompo alleloia ho hitody noelinina hoe tonga atao trano somatsara izy tsara ny tompo tahiny jesosy koa anzay rakotoary velo dobay tahiny tompo tsika rehetra misaotranareo fijinoavolombelona dia matoky sy mino fa mbola tahin'andriamanitra mihoatra ndray nareo de amin'ny aratsina indrareo anna fijinoavolombelona mbola mihoatra lavitra noho izany alleloia misaotra indrindra to de hitravetrany amin'ny tenin'andriamanitra ary tsika tenin'andriamanitra zay hoe tendranabavitsika aingodina rodriguez ny Arabie Saoudite omenazy fitenenana fa mijorivavolombelona aloha izoky someva hoe tena jesosy manatompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro vita somatsara ny tontolo andro vita somatsara ny nemana hitra sabata masina nahazo fahasalamana trano tsy nahiny vaovao ratsy mbola velonana somatsara sika menakavy tongetra tsara no jevaray malala tompony sabata alleloia amen tsara ny tompo amizay izy ranabavy-sanina de raha jesosy misaotra fa mbola nomeny fahasalamana heritanjaka ary sakafo sahaza anay nahitra ny herinandro tsara jesosy hoy izy ranabavy lina alleloia misaotra n'andriamanitra lehibe fa de nafinaritra ny nemana vita somatsara avokoa ny natao rehetra faly fa mbola tafahoana soa mivady aman-janako ato trano faly fa mahatratra sabata masina zao de raha jesosy
voninahitro azy reriany amainina tsara Jesosy misaotra Zokelina ozy izy Zokiangilorina tenenana alleluia tenenana Jesosy izy mbola nitantana sy nivimina nandritra ny anehoana misaotra azy tamin'ny hery sy ny tanjaka sy ny fahasalamana no menana menakavy menakavy kely ary mbola verina nanatra zozam-batamasina fijaran'izao alleluia amen makasitraka indrindra anareo rehetra tahiny tompo Jesosy amandro fity lo atsika tonga dia hiditra amin'ny toriteny avy hatrany a dia rehefa vita amin'ny toriteny a dia mivelinetiny tena koa mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra ranobavy Angolina Rodriguez a anao ny fitenenana Makasitraka indrindra pasitera na me fitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy aminao sy ny ankonanao ary amintsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fandaharana vavaka fimbena izao dia resiko fahasoavana lehibe ho ary avana malala mbola ahafahako mitondra ny tenin'Andriamanitra ifampahirizana amintsika amin'ny telo ity raisa ary ny baibolinao dia amaky ny tentsika ho ampitsara toko fafito dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5:20 tsara toko fafito dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5:20 sy timo dia tsy ho akitsika iray manontolo aho fa tapatapahantsika ny tena neny rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandro manao hoe ny nandreseny Gideona ny Midiana andiny ny voalohany dia amin'ny fomaraina koa Jerobala Gideona izany sy vahoaka rehetra teo aminy ka nitoby teo akaiky ny loharano Aroa ary ny tobiny Midiana kosa teo avarany teo Andohasa amin'ny avoana More ary hoy Jehova tamin'ny Gideona maro loatra ny vahoaka teo aminao ka tsy hanolotra Midiana eo an-tananao fa andao hirery amiko ny Israely ka na hoe ny tanako ihany no namonjy ko ankehitriny andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe na iza matahotra sy mangovotra aoka izy hiverina ka hiala amin'ny tany avoan'ny Gileady dia niverina ny olona 2,000 sy 2 alina fa ny 3 alina no sisa fa hoy Jehova tamin'ny Gideona mbola maro ihany ny olona koa ampidimy eo amin'ny rano izy ary eo no izahako tetra azy ary eo no izahako tetra azy ho anao ary izay olona zaiko aminao hoe io no hiaraka aminao dia izy no hiaraka aminao ary izay rehetra lazaiko aminao hoe io no tsy hiaraka aminao dia izy kosa no tsy hiaraka aminao ary dia nampidiny Gideona eo amin'ny rano ny olona ary hoy Jehova taminy izay rehetra milelaka rano amin'ny lelany tahaka filelaky ny amboa dia atokany ary izay rehetra mandalika kosa hisotro dia atokany koa ary 300 lahy no isan'izay nanaingany tanany tamin'ny vavany ka nilelaka fa ny olona sisa rehetra dia nandohalika hisotro rano ary hoy Jehova tamin'ny Gideona ny 300 lahy izay nilelaka rano amonjeko anareo ka andorako Midiana eo an-tananao fa aoka ny olona sisa rehetra samy ody any amin'ny fonenany avy ary ny olona nitondra vatsy sy ny anjomara teny an-tanany ary ny Israely sisa dia nalefa nody samy ho any amin'ny lainy avy fa ny 300 lahy ihany no azonina ary ny tobin'ny Midiana dia teo ambany hazo teo Andohasa ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehova tamin'ny Gideona pitsangana midina ho any amin'ny toby ianao fa efa natolo teo an-tananao io fa raha matahotra hidina ianao dia aoka hidina miaraka aminao ho any amin'ny toby porazatovinao dia horenao izay lazain'ny olona ary rehefa afaka izany dia ampaherezana ny tananao hidinanao any amin'ny toby dia nidina niaraka tamin'ny porazatoviny izy ho any an-tsison'ny olona efa voahomana ihany izay teo amin'ny toby ary ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny antsinanana rehetra dia nandry teny Andohasa tahaka valalany amarony ary tsy hita ka ny ramevany tahaka fasika any amoron-dranomasina ny amarony ary raha tonga tao Gideona indro nisy lehilahy nilaza nofo tamin'ny namany ka nanao hoe nanofy ka indro nisy faharory ny kodidio eo amin'ny toby Midiana ka nakamin'ilay anankiray dia nampihongana ka nampivadika azy ka dia nipetraka teo nalay
dia namaly ilay namany ka nana hoe tsy zavatra hafa izany fa ny sabatra Gideona zanako Joasy lehilahy Israely mihitsy efa natolotra Andriamanitra eo an-tany Midiana ny toby rehetra. Aleluia, amen. Ajanontsika teo aloha. Ny soramandro moa dia hoe ny nandresen'ny Gideona ny Midiana. Iza moa i Gideona raha malala dia lehilahy iray natsoin'Andriamanitra hamonjy ny Israely. Ny zanak'Israely rehefa nivadika tamin'ny Jehoandriamanitra, rehefa niala taminy dia tena hoe nampahorin'ny Midianita sy ny Amalekita ny zanaky ny atsinanana dia nisy fahoriana be zany teo amin'ny zanak'Israely. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tena nijaly, tena tao anaty fahoriana lala satria mamboly vary izy dia avy ireo Midianita, ny Amalekita sy ny zanaky ny atsinanana ireo manimba volondrareo. Tsisy fambolena vanina zany fa simbahin'ny reto fahavalo reto foana, tahaka izany koa fiompiana dia alainy zareo. Dia tena hoe nahantra indrindra zany reto Israely reto dia niantso ny Gideona Jehoandriamanitra hamonjy azy. Dia Gideona nefany na tonga tamin'ny niantson'Andriamanitra dia izy ravana malala dia nanana fanetritena be izy. Ao amin'ny mpitsary hoe toko fahenina misy amin'ny 15 ny hita afaka vakitsika zany. Hoy Gideona hoe indrisy tompo, ataoko ahoana ozy mifamonjy ny Israely amin'ny mpianakaviko izy no izahay malahelo indrindra eo amin'ny mpianakaviny iray zany, dia amin'ny ankohonany iray koa izy zany kely indrindra. Fa Jehova zany nampahery ny Gideona hoe ombanao tokoa. Ary na dia efa nomen'Andriamanitra toky tahaka izany Gideona raha malala dia izy tsy nirehare. Ary raha mihitsy ny eto tamin'ity teny vakitsika ity, raha nisy antso lehibe zany teto hiady amin'reto fahavalo reto. Dia Gideona zany no mitarika ny ady eto. Dia ny vakitsika ty hoe teny velona ozy ny olona 2,000 sy 2,000 fa ny ray alina sisa zany hoe nisy olona 2,000 sy 3 alina zany dia zay zany naray antso. Fa zavatra magaga dia miverina zany. Dia io ravana malala dia endriky ny fiverenan-dalana amin'izao andro iainantsika zao. Dia tena hoe fiverenan-dalana tena maro miverin-dalana ankehitriny. Betsaka ny olona zany no maray ny antson'Andriamanitra, tena betsaka. Dia io fa na dia mpanompon'Andriamanitra ary dia araka ny ten'Andriamanitra moa hoe any aparany any ozy misy andro mahory ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho pirehare. Ary ny mampalahelo ankehitriny dia na dia ny efa mpanompon'Andriamanitra na dia efa kristianina mivavaka dia tafalatsaka ao anatin'izay fitiavam-bola zay, kanefa ny fitiavam-bola mifototsy ny ratsy rehetra dia tsy afaka hijoro mihitsy raha mbola hoe miaro anatin'izany hoe fitiavam-bola zany, satria dia manao zavatra fa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Dia teto moa dia araka vakitsika teto dia 300 sisa ny olona mijanona rehefa voazahatoetra satria mizahan'Andriamanitra titra tao anatin'ny rano izy ireo. Dia 300 sisa no mijanona. Dia zao ravana malala ndesina tsoahantsika amin'izany i Gideona voalohany indrindra aloha dia nanana fanetretena izy. Dia izy koa tsy nirehare. Na dia efa nomen'Andriamanitra toky izy fa ombana azy Andriamanitra dia tena nisorony mihitsy ho firehariana. Dia manaraka an'izany koa izy tena niaino teniny feon'Andriamanitra ary hoy Jehova, saka miteny izany Jehova dia inona raha Gideona atsakany sy andavany. Dia nafinaritra ihany koa reto 300 lahy reto rehefa ilay hoe mizahana toetra tao anatin'ny rano dia toy izy antsika ny eny ten'Andriamanitra hoe eo amin'ny 15 ary rehefa reny Gideona ny filahazan'ny nofy sy ny heviny dia nivavaka izy.
tena hoe mahafinaritra be nge zany rehefa namalala Gideona zany tena tsy nandeha tamin'ny heriny sy ny tenany fa na dia efa andeha hiady izy na dia efa fatany fa momba azy Andriamanitra fa izy mbola mivavaka. Ny mivavaka dia mametraka ny adiny eo am-pilatanan'Andriamanitra tsy tonga dia mandeha fa tena hoe mametraka ny ady ary tena hoe nidiran'Andriamanitra tsy asa tanteraka ny ty ady ty rehefa namalala vakitsika nge eto amin'ny andiny fafito ambin'ny folo eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia nozarainy telo toko ny 300 lahy ary samy nomeny Anjomara iray avy ho eny an-tanany ary siny tsy misy rano sy fanilo tao amin'ny siny dia hoy izy tamin'ny mijery ianareo ka manaova arak'izay ataoko ary indro raha makany amin'ny sisiny toby aho dia izay ataoko ihany no mba ataonareo koa raha mitsoka ny Anjomara izao sy miaraka amiko dia mba mitsofa ny Anjomara manodidina ny toby rehetra koa ianareo ka miantso hoe an Jehova sy Gideona. Dia na dia le 300 na dia le olona 300 niaraka tamin'ny Gideona ry havana malala dia niaino ny izay tenin'ny Gideona ihany koa izy dia izay baiko ny Gideona ihany koa narahana dia tahaka izany koa tsika ry havana malala itsika raha tia handresy fahavalo ireo fahavalo maro be hoe tsy tahisany amaroany tahaka mifasikany amin'ny ranomasina ny apetsahany dia reny rehetrarehetra ireo nge dia resy vakitsika afaka vakitsika hatramin'ny farany ary araka ny teny teo hoe Gideona dia mivavaka izy alohan'ny antanany ady ka nivavaka izay nataony inge amezan'andry ny fanamasina tolontsainy ahafahantsika mandresy amin'ny ady voana amin'ny ady nivavaka zany tena zava-dehibe ihany koa dia Gideona moa teto nasainy nanaraka izay natao reto telo tokony araka tamin'ireto dia tena hoe nitsoka teo anatrehany ny reto fahavalo maro be dia maro be reto dia ny tena ny zava-dehibe tena misongadina tamin'ity ten'Andriamanitra ity raha namalala dia izao hoe raha ny fiany zany dia izao hoe ny fiainona ny tenin'Andriamanitra zany lakile amin'ny fambeazana ho an'ny fandresena dia mankatoa izay lazainy Gideona teto ny hainao ny tenin'Andriamanitra dia nankatoa dia nanaraka niny atsakasy andavany dia tahaka izany koa ilay 300 lahy niaraka taminy nanaraka niny atsakasy andavany ary mbola niaraka tamin'ny mivavaka ihany koa Gideona fa tsy nandeha tamin'izao ary ny fitaovana tena tanan'ireo Gideona nge rehefa namalala dia Anjomara dia fanilo dia siny tsy misy rano tao anatiny zay ny fitaovana teny tanany ny tanana anankiray mitazona fanilo ny tanana anankiray mitazona Anjomara ireo zany ny fitaovana fa tena hoe na andreseny satria izao Andriamanitra mihitsy nitsafiary rehefa voazahantsika eo amin'ny fizahan-toetra mandalo misy eo amin'ny fiainantsika dia aoka isika rehefa namalala tsy misy an'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa irosy ijoro foantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy fa rehefa ilay 300 voazahan-toetra reto nge ka tena hoe reny mitondra fitahiana ho an'ny firenena misy olona nge rehefa namalala teo tahiana teo ambinina teo mpandresy kanefa tsy mivonona iain'ny tenin'Andriamanitra tsy hankatony mihitsiny dia tsy ho lasa fitahiana ho an'ny firenena mihitsiny raha toka hoe tsy mijoratra amin'ny farany dia reto fahavalo maro be reto dia resy ireo ary na ry Gideona sy ny niaraka taminy na nendrika an'ireo tsy namela mihitsy tsy nisy navelany afaka nandositra ireo hatramin'ny farany fa dia nisy mpanjaka roa mihitsy raha moa dia Zeba sy Oreba dia nitapaka mihitsy ny lohan'izy ireo nentina tany andafon'ny Jordana dia zay ny teny ampaherezoko antsika rehefa namalala Jesosy dia tena nankatoan'Andriamanitra ary Jesosy efa nandresy ny olana ny fahavalo rehetra teto an-tany ny andresy ity zao tontolo zao ity dia mazava ho azy zany fa rehefa mety olana fahavalo teto zany dia resin'ny Jesosy daholo dia noho ny fiainon'ny tenin'Andriamanitra fankatao
ataovany an Jehoandriamanitra dia isika koa nefa efa nomen'Andriamanitra an Jesosy io no namonjy antsika dia tokony koa tsika mila mihaino azy amin'ny alalan'ny teny ka inona moa ny teny fa ity filazany tsara izay toriana amintsika isan'andro ity nge dia io zany mila ihainoana sy ankatoavana dia mivoaka ho mpandresitsika ho fitahiana ho an'ny firenena fitahiana ho an'ny ankohonantsika dia izay ny ten'Andriamanitra nentina fampiherezana tamintsika teto mankasitraka antsika nahatra ny haino hatramin'ny farana voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany aleloia amen. Aleloia be aleloia mankasitraka indrindra anao vavy Angelina Rodriguez tao anatin'izay ten'Andriamanitra mamy be mihitsy ten'Andriamanitra sady misy esona vavaondraisina indray tamin'le izy Andriamanitra manakam-pasavana maro fitianao dia mitomboritra sy fasavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo haleloia misaotra nareo rehetra koa mampahery azy amin'ny tena asan'Andriamanitra izay ataony fa mampahery andry zareo kely fakasitrahana ataonareo reo dia tahiny tompo koa any anareo tsara toko fahafito dia ny andininy fa tena marina moa zany sika hoe ny andininy rehetrarehetra mihitsiny fa izy nanomboka tany amin'ny tsara toko fahafito nanomboka tany amin'ny andininy faharoa noho ny vakiny raha sy diso fa netsika tombotsika ny andininy voalohany lavalava ihany izy ohatra satria mpitsara fahafito manontolo ny mpitsara fahafito manontolo moa zany dia ny tantaran'Andriamanitra ny mizara telo ny fiomanany Gideona iady na ny manana ny miaramilany ny fidianana ny miaramila iaraka aminy dia ny fanatanterahany teo aloha zany nandalo ny tapany voalohany nandalo sélection mihitsy zany ny fomba ny sélectionnena ny miaramila hiara iady amin'ny Gideona dia faharoa dia ny ady ny fomba nanatanterahana ny ady inona no natao tamin'izany ady zany dia farany ny farany tapafatelo dia nandresena an'ireo midianina zao tsy ny marikita izay be dia be tena be dia be tokoa izy ireo ny tena marina ary dia tokony tsy ho resy mihitsy ireo fahavalo ireo nefa dia resy ary tena resy hatramin'ny farany aleloia nareo tsika hiresaka hoe mialohan'ny fidianana ny miaramila hiaraka amin'ny Gideona zany hoe Gideona zany nitarika jerentsika vetivety aloha ny amin'ny vihematra kilo amin'ny andininy toko fahenintsika hoe ahoana ny fomba ny fidianana ny Gideona i Gideona dia olona tsy dia nanahoana miadirima koa zany Gideona tsy dia manahoana i Gideona tsy dia manahoana fa nefa kosa no mpanjiny no jerena mason'Andriamanitra dia novidiny ho mpitarika aleloia tena pahereziny ilay olona nieritreritra za tena tsinitsinina za kely ery za tena malemy za tena marefo zao ngery avana malala ao anatintsika ao amainina misy atsika anankiray mahery be raha foazin'Andriamanitra ianao io zao mety tsy fantatry zay fomba nafantaranao ny tenao sy fomba fahafantaran'ny olona anao hatramin'izay ny hoe mety olona tsy mahay ninina tsy mahavita ninina tsy fa za miteny anao i Gideona koa nieritreritra ohatry zany fa zao ao anatintsika ao misy olona anankiray avy amin'Andriamanitra toe-po toe-panahy toe-tsaina foaziny ampahafantariny atsika rehefa miaraka aminy isika aleloia araka ny teko taminay Petera zany nge rehefa ny olona kanosa sady tsy nanam-pinoana nge Petera zany taloha tena tsara fantatro mihitsy fa olona mora miabandonina zany Petera zany ary tena olona tena kalosa ary olona tena mora mandahy fa rehefa nivolavolaina ny fiarahany tamin'i Jesosy nanova azy ho lehilahy tena tsy matahotra no faty nanova azy ho lehilahy tena feno ositra any ka na dia nialoka ny Petera aza dia nanasitrana ny akanjo Petera nikasihana dia nanasitrana nanangana maty i Petera ny tao anatintsika tao anatin'ny Petera ao misy an'ilay tena maha-Petera anazy fa ino no foazan'i Jesosy ino no kitihany Jesosy
eto Gideona dia mahafantatra rehefa hatramin'izay niainany dia malemy izy. Alleloia. Zaho izy ny mpianakavin-draiko ny mpianakaviko malahelo indrindra eto amin'ny Manase ary izany kely indrindra amin'ny ankohonan'ny raiko. Tsisy ninona fongatra mihitsy, tsisy ninona mifo mihitsy zany tao anatin'ny fianakavian'ity Gideona fa tamin'ny alalan'ny Gideona. Halleloia. Io zao raha nabavintsika namanao halleloia. Andao to hoe amin'ny alalan'ny linahy io mihitsy zany no ifo misy vehivavy mahery ao amin'ny taranaky ny sary lininao. Halleloia. Amen. Io ny anjely nampafantatra azy. Enao inge lehilahy mahery. Zako zao iteny, enao inge Marie Hortensine vehivavy mahery, enao inge Zoklina vehivavy mahery. Halleloia. Fa ndraindray mbola tsy fantatritsika izay. Dia jerenareo i Gideona io ihany, tsy nisy hoe nandeha sanadriana mpifoana zava-mahadomelona nanomena zavatra mampatanjaka sy ny sisa. Fa raha vakitsika ny tantara, rehefa avy nitenenina izy sy nomena famantarana fa izy nge ka lehilahy mahery dia navita zavatra izy. Nandrava sampy izy rehefa namalala ny aliny. Tonga dia nandrava sampy izy le sampy tena matanjaka be tamin'izany dia bala. Vakitsika ny amin'ny mpitsara toko fahenina any amin'ny manomboka any amin'ny 5:5 any manomboka amin'ny 5:20 ary hitany Gideona fa anjelin'ny Jehova izy dia hoy izy andray Jehova tompo fa nahita anjelin'ny Jehova mifanandrika amiko aho. Hoy Jehova tamin'ny fiadanana aneo anao ko azo matahotra tsy ho faty anao tsy akory. Nahita ny voninahitra Andriamanitra fa tsy ho faty. Halleloia. Dia Gideona nanorina alitara teo ho an'i Jehova ary ny anarana nataony hoe Jehova Shalom mbola ao amin'ny offre ny Abzerity zany mandraka androany. Nanorina alitara ny fiadanana zany. Halleloia. Jehova Shalom dia hoe Jehova ny fiadanana naoriny Gideona zany. Satria tsy nanana an'izany mihitsy zareo taloha miafina ngery zareo ngery avy namalala tena olona mitaitaina lava ngery avy zany Gideona zany tamin'izany fotoana zany nampahorian'ny Midianina. Fa rehefa niorina tamin'i Jehova izy lasa olona nanam-piadanana. Eto misy olona tena kanosa, misy olona tena saritahotra, misy olona tena marefo tonga eto androany. Fa ionanao amin'ny Jehova no ela dia ho avoaka le olona mahery ao anatinao. Dia enao io lehilahy mahery, dia enao io vehivavy mahery, mbola tsy fantatrao zany taloha zay. Rehefa nareha zany Gideona araka ny tegna taona tsy hoe nandeha nifoka zava-mahadomelona izy na ninona zavatra mampatanjaka fa fantany amin'izay iza moa izy. Halleloia. Dia tonga izy dia nitsangana izy. Nitsangana avy eo amin'izay zany le Gideona le mahery, le lehilahy mahery fa tsy le lehilahy kely sady mpianakaviny ray ny malahery tsy zany intsony. Efa avy niona tamin'i Jehova, no fidin'i Jehova dokavan'ny anjely. Halleloia. Tsika reto ny olona marefa. Zany rehefa nataloha tamin'izany mbola tsy nivavaka fa arak'izay olona tsy manam-ponona marefo nge ny fonoko zany taloha. Zany hoe vavaka moa zany vavaka ihany fa le vavaka amin'izao teneniko anao zao zany tiako lazaina. Le nifo ara-panahy. Dia lasa tena matanjaka ara-ponona be aho, lasa tena matanjaka be ny fonoko. Lasa tsy mora matahotra zany aho. Lasa misy zavatra mitsanga fa tena tonga tsara mihitsy anao sady tena mieritreritra foana hoe za zanak'Andriamanitra. Ilay andro naratra ny zanakay, tratra ny zava-maranitra ny tana fa tonga dia miboba rà. Fa raha mikorompaka fikoropahana taloha zany tao dia velomina ny tobia dia any amin'ny urgence dia tatsonina daholo ny fianakaviana sy ny namana dia tapenako tamin'ny anaran'i Jesosy ilay lavaka dia sasako tamin'ny rano. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra io. Tsy natahotra. Halleloia. Soloko kely le tana sady revaka ihany ny rano mbola misy raha kely. Ny anaran'i Jesosy mitsahatra ny rà. Mitsahatra ny rà. Taloha tsy ohatr'izany. Namatiny zanako, aiza ny dokotera, aiza ny urgence, aiza ny telefona. Halleloia. Ao anatinao io tokony hifo amin'izay le lehilahy mahery. Hafiriny ianao izay nomena tenin'Andriamanitra. Natanjahana tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo tsy ndromoma ny tenin'Andriamanitra, sasany efa seroma mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Sasany minana. Ny sasany efa rakofana, sasana ny tenin'Andriamanitra.
ianao hoe tena efa tokony fo am'izay le lehilahy mahery ao anatinao. Hoe aza sarotahotra zany, aza tsy manam-ponina zany. Fa tsy hoy ny ten'Andriamanitra, tsy ho faty ianao, tsy ho faty ianao tsy akory. Alleloia. Amen. Ny niantsona anao tsy niantsona mba ho faty, fa niantsona nangana maty niantsona anao. Alleloia. Inona am'izay efe an'izay? I Gideona le teo ihany a. Fa mifo am'izay le Gideona atao anaty le lehilahy mahery. Alleloia. De tonga tena anao am'izay izy. Nanorina alitara ho an'i Jehovah izy. De zao no nataony anarany, Jehovah Shalom. Alleloia. Manomboka androany izy Gideona, misy fiadanana atao anatiko. Tsy matahotra zany tsony a, tsy miafina amin'ny Amalekita zany tsony a, tsy miafina amin'ny Midianina zany tsony a, tsy sarotahotra zany tsony a. Alleloia. Ianao kosa tokony sarotahotra zany tsony ianao. Misy amintsika manana ia zay foana, mora matahotra, mora manana ia, de misy angoasy tsy mety miala, tebotebo tsy mety miala mihitsy anatsika. Aiza ny toeran'Andriamanitra am'izany? Marina le zany zoko Maria tena. Alleloia. Aiza ny toeran'i Jesosy am'izany ry havana ianao tsy manam-piadanana lava io, mampitaiteranao daholo ny zavatra rehetra. Ohatry ny ianao misy ny tena andrasan'Andriamanitra kendrotoana ho vonona eto amin'ity tany ity, tsy marina zany. Jehovah Shalom, mandrena alitara ao tokantranonao androany, Jehovah Shalom. Alleloia. Jehovah ny fiadanana. Alleloia. Fiadanana aneo aminao, fiadanana aneo aminao. Alleloia. Iny am'izay fa mifo am'izay. Ianao hoe tokony fo e. Ahoana fahitanao anao ao? Tsy efa tokony fo am'izay hoe le iama mahery, iama le vehivavy mahery, le kadaka malala vehivavy mahery, iaingo nirina sy erikaraky vehivavy mahery. Alleloia. Raha antanindrina Israelina, vehivavy mahery mifoaza am'izay leo anatinareo. Rehefa miteny anao ny tenin'Andriamanitra hoe nange vehivavy mahery, de aza mitetsika za rehetra mahery zany, za ny olona keldriny. Ombanao tokoa ny ary lehilahy mahery misy ny tenin'Andriamanitra. De zao, andiny ny 5:30 amin'ny mpitsara toko fahinana. Ary tamin'izany alina zany Dieu Jehovah taminy, alao ny omby lahy indrainao, de le omby lahy faro izay efa fito taona, karavao ny alitara mibala, izay an'rainao, ary kapao ny Asera eo anilany. De mandrena alitara eo tapon'ity fiarovana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ka amboary tsara izy, ary alao le omby lahy faro, ka tero fanatitrodorana amin'ny hazon'ny Asera izay ho kapainao. Mission nge zany ry havana malala. Mission nge zany. Ngeza nge zany mission zany. Mission anankiroa, mandrava ny sampiny bala, ny alitara ny bala tsy Asera, kapany Asera. De manorina alitara an'Jehovah de manao fanatitra. Ao anaty alina anankiray ny anaovana zany. Zany tsy vitan'ny lehilahy osa. Zany tsy vitan'ny lehilahy malahelo. Fa zany de vitan'ny lehilahy mahery. Ary marina ny tenin'i Jehovah. Ombanao tokoa ny lehilahy mahery. Iza ny avitan'izany anatin'ny ray alina raha tsy lehilahy mahery. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Alleloia. Manomboka androany ianao vehivavy sy lehilahy mahery. Izy zavatra tsy atenainao vitanao mihitsy, ho vitanao am'izay manomboka eto. Ho lehilahy sy vehivavy mavita zavatra am'izay anao manomboka eto. Tovy amen zany. Alleloia. Tena ravahiny am'izay ary ny sampiny bala, ny alitaran'ny bala. Zay ny teneniko anao hoe, zany alitaran'ny bala zany mampatahotra, satria ny tompony Andriamanitra ny rainy io, rainy Gideona. Zany hoe zao zany, rehefa mahery am'izay tany am'le fo am'izay lehilahy mahery tao amin'ny Gideona, izy tsy ndraha ratsy hoe ty dadako ty avako misy amintsika ravina na de fianakaviantsika da ataorantsika nefa tsika manompo, nefa tsika milaza fa hijoro hatramin'ny farany amin'ny fanomponan'i Jesosy. Na te hanaraka hatraminy aiko azy. Nefa ho fianakavianao manany anao aminao tsy mihina kisoa, efa tonga ianao de efa kivy ratsy. Tsia. Na ny havako io, na ny namako io, na ny babako io, na ny mamako io, rehefa sampy, rehefa bala, de ravaiko. Halleloia. Zany ny lehilahy sy vehivavy mahery zany. Nareo le mbola mianokaraka, mbola matahotra amin'ny fiarahamonina io tsy mijoro amin'ny fivavahana io, angatao amin'Andriamanitra ifo am'izay le lehilahy sy vehivavy mahery any anatinao. Fotoana ny famadihana zao ny a Madagasikara. Fotoana ny famadihana zao ny a Madagasikara. De mamparefa mbola misy amintsika ihany. Tsika tsy resy lahatra ny famadihana. Fa tsika ndray nefany a mikosomaso amin'ny fianakaviana, sy ny havana, sy ny namana, sy ny mpiarahamonina. De matikena maso sika, te niara cotisation anay am'le famadihana. Zay mantsy tsy manao an'ireny. Fa cotisation ny alefanay. Mandray anjara ihany ianao dikan'izany. Za mandefa, aza rehefa am'izany ny vola ry havana malala.
Alléluia. Amen. Fa tsy sitrak'Andriamanitra reny. Dia mifoha amin'izay tonga dia nanino moa tonga dia nandrava sampy izy. Tezitra be ny olona tamin'io satria fantatry ny olona fa zanaky Joasy zany hoe i Gideona nandrava amin'ny Bala. Raha voay aty izy izy hovononay satria nandravan'ny altara amin'ny Bala izy sady nikapany asa teo anilany. Ary Joasy tamin'izy rehetra izay nitsangana teo an-trehany. Moa ianareo andahatra ho amin'ny Bala fa na Joasy ary tonga dia resy lahatra be tamiko hoe nareo fa andahatra ho amin'ny Bala zay. Zao fotsiny ianareo fa monjy azy izay andahatra ho amin'ny Bala dia atao maty raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra Bala izy andahatra ho an'ny tenany fa nisy nandrava ny altarany. Halleluia. Zao aloha zany tonga ny fifahazam-panahy niandry any Bala hetsika amin'izay na dia Joasy tatany Gideona ary hoe tia no nitoboka hatramin'izay aloha izy hetsika. Ary tamin'izany andro zany dia firombodepolo nanarany Gideona dia nataony hoe Jerobala hoy izy aoka Bala mifandahatra aminy satria noravan'ny altarany. Zao zany rehefa hifidy mpitarika Jehova dia izay lehilahy sanandrava ny andriamanin-kafa no nifodiny. Ny anaran'ny Gideona dia natao hoe Jerobala hoe aoka Bala no andahatra. Ndika le andahatra eto aoka Bala no ifamaly, aoka Bala no mamely azy, aoka Bala no tena hiady aminy satria nravany ny sampiny. Zavatra mahafinaritra tsy sa niady tamin'ny Gideona i Bala tsy nihetsika foa. Rava ny altarany fa tsisy ninona azony natao satria tsy mihetsika iny. Andriamanitra tsy mihetsika iny. Fa i Gideona dia miaraka amin'Andriamanitra tena mihetsika sy manetsika ny sandy miaraka nitsodranotsika teo. Voalohany indrindra raha mifidy olona Jehova dia mifidy olona izy samy mandravarava ny andriamanin-kafa. Raha teo mpitarika ianao, raha teo mpitarintafika ianao, raha vao ny andriamanin-kafa, niendrika andriamanin-kafa rehetra raha vao. Amin'nahitra tena mampirina teo zaho izy mampirina mbola tsy nandalo fanompotsy amin'izany za koa misaotra an'Andriamanitra. Za koa tena misaotra an'Andriamanitra mitovy aminazy ihany koa. Mbola tsy nidirana zany sampy zany ny tenako. Mbola tsy nandeha kokoaka tamin'ireny vato lampy sy vato sy hazo sy ny sisa reny ny tenako. Ary mbola tsy nivimbivimbona an'ireny tapatapakazo sy vovovovokazo any anaty lambalamba kely reny tsy mbola nitoko tamin'ireny ny tenako hatramin'ny kely ka hatramin'izao ary mandrakizay. Anisan'ny zavatra hitako tena tombona atsika tsy mba nidiran'ireny havana. Tadidrio fa rehefa manompo sampy reny tsika dia mbola misy an'iny fanahy iny foana iny le délivrena amintsika. Za misaotra an'Andriamanitra koa fa za koa tsy mba tafiditra tamin'izany. Halleluia. Mandrava an'izany koa zao ny atao. Halleluia. Dia zao amin'izay voafidy ary mpitarika. Teo mpitarika ianao raha vao ny sampy izay fotsiny. Mifaza aloha ianao fa ianao milaza fa malemy sy marefo ianao misy andrasan'Andriamanitra hitarika ianao. Halleluia. Taritafika. Dia rehefa vita izay inona ny zavatra antrany? Hifidy miaramila hiaraka aminy amin'izay Jehova. Dia zao ny olona natao nifidy lehilahy olona hiaraka aminy amin'izay i Gideona. Andiny ny faharoa amin'ny mpitaratoko fahafito. Ny ten'Andriamanitra ary Jehova ny teny tamin'ny Gideona hoe maro loatra mivoaka eto aminao ka tsy hanolatra Midianina eo an-tany fa andao hoe amiko misy reka hoe nitanakany no namonjy ahy. Azagaga ianao rehefa misy fotoana ohatrany voame ahenan'Andriamanitra amin'ny moyen eo ampelantananao nefa ngeza be ny zavatra hoatrehanao. Satria nahoana? Satria tian'Andriamanitra mihitsy anao tsy toky amin'ny moyen eo ampelantananao fa tena tsapy ianao raha tsy Jehova tsy vita izao. Halleluia. Tsika raha tian'Andriamanitra tsika mahatsiaro an'izany isan'ny kitsaky mihetsika. Tsika ohatrany tsy dia mety miliardera sy tsy mety an'io normal be io. Misy zavatra zany vitanao dia hiaiky ianao Jehova no navita an'ity fa tsy za. Ary izay ny tena tian'Andriamanitra. Dia ankehitriny izy dia miantso anatry mivoaka hoe niza no matahotra na mangovitra aoka izy hiverina ka hiala amin'ny tany avon'ny Gileada. Tenena zany izay matahotra miverena daholo fa mampatahotra be mihitsy ny ady ao. Somary nampitahorina kely dia verina ny olona 2,400 ny 22,000 tonga dia niverina. 22,000 fa ny 10,000 sisa sady mieritreritra ariary sy FMG nge za io. 2,400
de 22 000 ariary zany raha miany de ny ray alina 10 000 ariary zay ny ohatrany zay makasa mavetikodina kely raha io de inona ozy nareo dia ny ray alina sisany janona marina be le teny ranavavitsika ingrédientsdegeny mafinaritra be ana le teniny hoe ingely avana le endrika fiverina andalana izy amony tsy hanompo an'Andriamanitra raha ataoko fotsiny atao ty fandarantsika ty efa besaka ingely avana reo tsy tokony nareo 30 reo ary tsy tokony nareo olona 50 anaty groupe zay mare zany nge mba olona miaraka aminay eto e fa raha nisan'ny olona efa nandalo teto am'izao fandarantsika zao a de misy olona tena amanjatonjatony efa tsy fantatry intsony etika efa tetiko misy ange teto efa miverina eto ndray fa tsy fantatra intsony tsy tadidy misy sao ranavavy izy avo teto izy taloha de novelarina fotsiny fa tsy tadidiko mihitsy efa teto izy fa za nge izy pasitera teto de efa niany iny eve hoa ianao ihany efa tavaverina ray anao sao de aravasoa rava tsara fa zao tonga de miverina ny 2 arivo sy 4 alina de ohatran'ireny olona miverina be deabe raha isinareo fotsiny nge ny ohatra nataon'i Jesosy momba miboaka folo lahy anankiray eo amin'ny folo no miverina ohatrotry zany taolo mihitsy nge ny olona tsy miboaka folo lahy ihany fa firy moa zay ny efa sitrana teto nisitran'i Jesosy firy moa zay ny efa nivahan'i Jesosy teto ny olona tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nizaraina teto aiza daholo reny olona reny tsy maninona koa nefa le izy ampy nareo reo halleloia mety tsara aminay nareo reo halleloia fa miverina ny 2 arivo sy 4 alina de ray alina sisa toy izy Jehova mbola maro ihany reo raha reo maresy de tsy maintsy reo satria tsika betsaka fa izy Jehova mbola mienina reo zao zay ny fomba ny fidianana an'le izy aloha izy efa tamin'ny gidona mbola maro ihany ny olona ko ampidino eo amin'ny rano izy ary eo nizahako toetra azy ho anao ary izay olazaiko aminao hoe io niaraka aminao de izy niaraka aminao ary izay rehetra olazaiko aminao hoe io tsy hiaraka aminao de izy kosa tsy hiaraka aminao ary nampidin'ny Gideona eo amin'ny rano ny olona roy Jehova taminy izay rehetra milelaka ny rano amin'ny lelany taka amin'ny filelaky ny amboa de atokany ary izay rehetra mandohalika kosa isotro de atokany koa andiny vai na 300 lahy no isan'izay nanainga ny tanany tamin'ny vavany ka nilelaka fa ny olona sisa ireo kosa de nandohalika isotro rano ary hoy Jehova tamin'ny Gideona ny 300 lahy izay nilelaka ny rano no aminjeko anareo ka nolorako ny Midiany eo an-tananao fa aoka ny olona sisa rehetra samody any amin'ny firenany avy ary ny olona mitondra vatsy sy ny anjomara ny teny tany zay ajantsika eo aloha mbola ifidy olona ray zany Andriamanitra iaona ndray fomba fifidianana azy atao manoloana rano de misy fihetsika anankiroa no atao eo no ataon'ireo olona eo ny sasany a tonga de andohalika de isotro an'le rano amin'ny vavany fa ny sasany ray maka an'le rano amin'ny tanany de milelaka an'le rano maka ny rano amin'ny tanany de milelaka an'le rano de izy Jehova reo atokany zao ny hevitra zany ravana malala ny rano eto satria le tolo eto de mangetaheta ny rano eto de endrika filana ny zavatra tokony ilaina endrika hoe zavatra tsy hita nde atao hoe nangetaheta reto olona reto ary ny vahaolana ho an'ireo de ny rano ny adin'izy ireo zany de rano zay rehetra nandohalika nanoloana ny olona zay rehetra nandohalika nanoloana ny filany nefa ingery avana malala tsy tokony isy andohalika fa tsy anoloan'i Jehova reny zany tsy ilain'i Jehova reny le mora mandohalika amin'ny tsy fosiny mora mandohalika amin'ny filana maro isan-karazany mbola tsy mety amin'ny Jehova koa reny fa iza mety amin'ny Jehova zay mandray an-tanana halleloia misy olona zany tsy ampandolian'ny problème zany izy misy olona zany tsy ampandolian'ny olana zany izy fa ho raisiny an-tanany io halleloia de ny rafiny fotsiny io manomboka androany manoloana olana ianao aza mandohalika eo anoloana io zany aza manaiky milefitra eo anoloana io zany aza manaiky menjera eo anoloana io zany ka mekohaka sy malemy eo anoloana io fa tonga de raiso tanana io manomboka inona le problème ty le problème raisina tanana hatrehany ty halleloia reny ny olona vidiana 300 lasy izy ozy Jehova mety amiko zany izy zany vitsy ina moa ny eliky ny 300 lahy mihoatra amin'ny 22 000 mantsy azy reo tamin'ny voalohany lasa 300 lahy efa pahazatony nge zany satria 32 000
andeha hoe 30 000 3 000 izy raha ohatra ny ampafolony apahazatony ray isan-jato 1% ny entin'Andriamanitra 300. Zay. Alléluia. Ireo le mafe fihetsem-po mafe mifeny ny zavatra zay eo anoloana. Olona mahery mahavita an'izany. Ianao sy tokony andohalika eo anoloan'ny problème manao zany. Sy tokony andohalika eo anoloan'ny filana isan-karazany zany. Fa ianao io dia olona hovidian'i Jehovah ianao. Zay mahavita an'izany mandray an-tanana ireo no hovidian'i Jehovah. Lasa amin'izay ary, lasa ny 300 lahy. Inona mba fiadinan'jareo izy nareo? Dia zao ny olona mitondra vasy sy ny anjomara ny tena tanany ary ny sairese dia navelany ody samy amin'ny lainy avy. Fa nandreto lay azy izy anonazonina. Dia zao voafidy ary ny miaramila 300 lahy. Azo lazaina fa vonona ny Gideona. Gideona efa mahery fa mbola misy mirorosaina kely ihany izy hoe marina 300 fotsiny re mampirorosaina le zavatra ataony Jehovah. Ozy hoe fa ho ampahafantariko anao eny amin'ny vavan'ny fahavalonao no ataoko renao fa za momba anao. Dia fantatritsika le tantara teo naino an'le nidina teny amin'ny toby Midiany izy ka tsy mpakarana tsy hoe be loatra maro loatra ohatry ny valala. Dia efa ry Gideona zao mandefa tsy fantatry zareo hoe inge fahavalo lasa mihaino resaka. Dia miresaka ny olona tsisy afa-tsy Gideona ny resaka. Za mitereo fa inge fa tsisy afa-tsy anao iny le saha amin'ny fahavalo enjana indray le Jesosy mpandresy iny. Le saha amin'ny fahavalo zao zany simy mandry zany. Le simy mandry eto ohatry ny efa tsy azo atao ninhinina tsy hoe halleluia. Ianao eny amin'ny tombo fahavalonao eny ry marina ty anazy le rikaraka efa resaha amin'ny fahavalo ianao e. Andrenetsika raha Jehovah no miteny hoe momba anao ohatra mbola eo ihany fa rehefa ny fahavalonao mihitsy ny teny hoe tena momba anao Jehovah eo anao viteny tena misaotra Jehovah voninahary ahy. Hoe na iry amin'izay Gideona tena zay vao tena resy lahatra zay momba antsika Jehovah. Halleluia. Ary Gideona tsy le tia sandratra raha tsy misandratra Jehovah. Tsy hoe sabatry Jehovah sy Gideona na dia mpitarika azy izy Jehovah ny eo aloha. Amen. Inona moa ry havana malala mba fiadiana izy ireo? Vilany tany dia anjo maro. Vilany tany dia anjo maro. Inona moa ny hevitra zany? Rehefa nanome signaly ny Gideona tsoky anjo maro dia namaky sidy tena tanany olona sady niorakoraka an Jehovah sy Gideona feona vilany tany, feona anjo maro. Inona ny dikan'izany? Fiderana nge zany e. Endrika fiderana nge zany e. Apitra anaty commencement. Alléluia. Tovy mirefitra tsara ny vilany taninao. Tsofo tsara ny anjo maro. Tena anao fiderana be mihitsy tsika apitra anaty commencement. Alléluia. Amen. Fiderana te-tanana ho an'i Jehovah. Vakio ohatra zany ataoko zany mihitsy. Ao an-tokantrano ianao zao mino an'izany tokony rehefa mitetehaka ianao hoe manapoaka vilany tany ianao ho an'i Jehovah fa andrava Malekita sy Midianina ianao e. Dia jerenareo 300 lahy mitsoka anjo maro dia namaky vilany tany. Inona ny zavatra mitanga tsisy fisabatra teny am-pelantanany. Fa raha vakitsika dia fa 220 ampitsara toko-pafito. Dia tena marina dia nitsoka ny anjo maro ny 300 lahy ary nampamelezan'i Jehovah tamin'ny sabatra ny miaramila iran'ny toby rehetra dia nandositra ry zareo. Tsy sabatry ny Israely fa sabatry ny Amalekita sy Midianina ihany no namely Amalekita sy Midianina. Vokatry n'inona? Vokatry ilay inona? Alléluia. Le vilany tanin'ny vakiny sy le anjo maro. Alléluia. Ho fiderana be rapitsy. Ary za mino misy aminareo mantsy ny tahin'ny tompo masoko mihitsy nahita ny olona ny tahin'ny tompo ohatra tsy nangafijona vavolombelona zany olona zany. Zany olona zany tena angatahako mihitsy mba hijoro vavolombelona. Tsy voateniteneninao ny detay fa tena ambarao fa tena novan'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina ianao. Ho fiderana zany anatin'ny fiderana daholo. Zany mihitsy ny totentsika mantsy rapitsy fa anao tsy tenenanao tsara ny momba azy fa manjary tsy surprise aminao tsony. Fa mikasikasika momba zany mihitsy ny toritentsika rapitsy. Inona zany nampifananitaka inona no resena le fahavalo? Ny fiderana sy ny fomba an'Andriamanitra. Halleluia. Dia ombanao an'e Jehovah. Dia omeo voninahitra izy, dia terao izy rehefa naritaka ny fahavalonao.
ny zavatra nifarany tantara dia zao resy ny fahavalo taka ny valala be dia be zany ny soratra ny sary hitantsika zany raha dia Gideona sy ny Israely kely dia Amalekita sy Midianina be dia be fa zao fotsiny nafiry resy reo ao naho mahatonga andreo resy satria ny mpitarika mihitsy miaraka amin'ny Jehovah ary mankatohan'Andriamanitra ho tahin'ny tompany antsika mihina fa voarainao zany afatra zany aleluia mihina fa voarainao za afatra zany ho tahin'ny tompany ianao dia la mahery ianao tena olona tahin'ny tompo ianao fa akifo le la mahery ao anatinao raha vao sampy ajoroa ny altaran'i Jehovah manana fiadanana dia zao akoto avy ny tenin'Andriamanitra miseho lehilahy mahery ho feno fideranan'Andriamanitra fa ho hitanao fa ifanaritaka ny fahavalonao ho tahin'ny tompany antsika rehetra tapitra ny toriteny izay zara-pahatsapana raha misy aminareo mazoto tele-panahy izara-pahatsapana dia tonga dia ampidirina avy hatrany izany olo zany nareo izay vavoaka mba maniry zara-pahatsapana ino moa ny atao hoe fizarana-pahatsapana fizarana-pahatsapana dia filazana alleluia alleluia inona moa ny zaratsika teneko teo ny fizarana-pahatsapana dia zao milaza fotsiny hoe le parti ohatra zao zany nakasika anahy ohatra hoe le hoe nisy lehilahy mifo tahony le hoe misy olona mahery mifo ao anaty zay zany mba nakasika anahy nateny ray ohatra zay fotsiny dia afaka izarana fahatsapana satria nareo masy misy an'le vaovao dia mbola tsy fantatra hoe inona ary zao zany zavatra atao zany ny zavatra atao dia miantso aminahako amin'ny messenger ianao alleluia dia manambara zay mba nakasika anao tao anatin'izay torite zay zay natao hoe mizara fahatsapana fa dia anao ary ny fitenenana atsika rehetra ny fitenenana tahiny tompo ho tahiny tompo ianao mizara fahatsapana lava io ndao ary inona ary no azo atao inona no azonao ambara anao ny fitenenana inona moa le hira le inona moa le hira hoe jere ny lanitrine ry Andriamanitro fatahaka ny avenine ny Andriamanitro no banjilo iza moa mira reny mba rehefa azafady ny titre zay izay fa tsy tadidiko le pira sy le pira fa iny mba tiako atao iny iriny masolata ingy azafady zay titre izay mialatsy indrindra aminareo dia androtsika tonga dia zara-pahatsapana alleluia lasoary asina sary efa ao izy fa ny sary sisa alleluia tahiny Jesosy ary navavy mariny aty anahy inona no azonao ambara anao ny fitenenana eo makasitraka pastera dia makasitraka ihany koa syky Ankonerina Rodriguez fa mampiteny toriteny vansabadaontsika rehetrarehetra aloha tena zavatra tsapako andray zany ny teny pastera hoe misy amintsika tsy matahotra ny andravany sampy misy tahotra zany ao antsika na dia efa mivavaka ary satria hoe avatsika le olona manompo sampy ohatra hoe mbola participe ihany tsika amin'ny resaka famadihana sy ny sisa tsika mihitsy nefa ny tokony hoe andravany le izy tsika no tokony ho vehivavy mahery lehilahy mahery mijoro amin'ny finoantsika andravany reny sampy reny dia faharoa le teny Zoky Rodriguez teo hoe mila manao foana zany tsika ny orgueil ao anatintsika ary mila mahay miankina amin'Andriamanitra izay ny antony tena nanasoran'Andriamanitra ny fitaovana mpiadiana be eo am-pelantanantsika aza matahotra zany tsika hoe zisy pastera teo hoe raha soran'Andriamanitra eny amintsika reny satria mba hiankina tanteraka amin'Andriamanitra tsika
dia fahatelo farany tsy ny habetsahan'ny olona manodidina antsika no mampandresy antsika fa mifinoana ny Andriamanitra izay velomin'Andriamanitra ao amintsika ilay itsika miaraka amin'Andriamanitra io zany misy ohatran'ny karazana hery velomina eo amintsika mampahery antsika dia iny no mampandresy antsika dia tsy tokony rorosaintsika satria manjary tsy monina ao amintsika Andriamanitra raha misy tahotritsika rorosaintsika mandeha any amin'ny zavatra hafa sy antsika dia masaka daholo antsika dia tahin-tompo daholo dia vonona mara-pitindray tahin-tompo. Alleluia, mankasitraka indrindranao mampavamalina anaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manankirepasaonany marifitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Zao tsika pitra olona fa manaraka indray zay ry raha ataontsika teo le hoe banjino ilanitry hoe reanabaviko fataka ny avany hoe ny ambiazan'ny Andriamanitro. Alleluia. Zay loera efa ao ny mpizara fahatsapana manaraka raha natojo. Alleluia. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina ny fitenenana. Jesosy taontsika rehetra mankasitraka pastera name fitenenana dia misaotra betsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahafinaritra naraisana lesona ireny tantaran'ny Gideona androany na ny tena nakasika na voalohany aloha le hoe ao anatinao misy lehilahy mahery vehivavy mahery raha vehivavy ireny ny resaka fa za moa lehilahy ireny dia raisiko le lehilahy mahery dia tena nakasika hoe lehilahy osa Gideona tsy tena nahoahoana fa rehefa tena nanaiky an'Andriamanitra siny izy fankatoavana dia nanaiko ampiasan'Andriamanitra dia navita namotika ny altarany Baly. Dia nakasika koa le hoe raha te hitarika ianao dia raha voalohany sampy nisy ngeza be napetraka an'Andriamanitra taminy tena nisy fahasahiana sady nisy fahatokina an'Andriamanitra ihany koa dia navita namotika ny altarany Bala dia navita nanorina altara ho an'i Jehova. Alleluia. Sady nanao fanahy zavatra ngeza zany dia hoe ny olona raha olona osa malemy azy tsy havitanao zany fa rehefa tena ampiasain'Andriamanitra zany oban'Andriamanitra misaotra le lehilahy mahery dia mavita zavatra. Alleluia. Tena nakaikiana koa zany hoe tena mila matoky an'Andriamanitra satria misy fotoana esorn'Andriamanitra ny moyen rehetra eo aminao dia tena mba tsy hahatonga anao ireandre hahatonga anao anetry tena. Alleluia. Dia sady ihany koa ny fankatoavan'Andriamanitra fa Gideona dia nankatoan'Andriamanitra dia nanankiray farany koa le nahafinaritra hoe Andriamanitra ny tokony andoliana dia izay rehetra nandohalika tamin'le rano endrika filany endrika zavatra tsy nisy teo amin'izareo zany milaindy dia raha avy mandolika amin'iny ianao dia tsy voaray fa tokony Andriamanitra zany no andoliana fa tokony tsy andohalika amin'ny problème olana sy ny zavatra izay tsy ampy eo amin'ny filany isan-karazany fa tokony raisina tanana fotsiny eo misy problème amin'ny zavatra miseho. Alleluia. Dia nakasika dia aina sositarisika rehetra. Alleluia. Mankasitraka ndrindra zao raha natojo fanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manankirepasaovana marifitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Tapitra ny fizarana fahatsapana zay ihany nareo no mizara fahatsapana tsy hoe ihany fa tena efa ampy koa zay ary tena misaotra anareo fa na dia vitsy aza no mizara dia voalaza tsara ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Andriamanitra manankirepasaovana marifity tombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana tsika rehetra amin'ny asan'ny tompo. Anao hira anankiray tsika anatin'ity hira ity tsika dia izara hivavaka avy hatrany dia hivavaka ihany koa hamalana ny fotoana. Zao lehibe ny Andriamanitra ao mpanjino fa io lanitra io mbola kely ao amin'ny fiteran'Andriamanitra. Io no finaritra daholo. Tahin' Jesosy. Ianao izay
sanata tsisiny usarangutile mitady hamulifo editerisanaro aizany lalankale izay hataoretetra to tsy mety avoko fabanjiny hilanitsy hoe rilahalarikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse fabanjiny hilanitsy hoe rianabavikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse ulanao sisayadi atriana uentueu amini faumini fitsarana izyane tilavitra fatakilizaniantuazi gahaza misalasalinsu faantuizi rala malala fabanjiny hilanitsy hoe rilahalarikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse fabanjiny hilanitsy hoe rianabavikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse fabanjiny hilanitsy hoe rilahalarikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse fabanjiny hilanitsy hoe rianabavikio fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse fatahakany abeany hoe mifanebiazanandriamanitse. Amen Jesosy malala dia mbola tsy mitratra misotranao zay Jesosy malala amin'ny fampitany fandarana teto androany misotrany amin'ny teninao zay tonga teto androany dia zay mitorina teto ny amin'ny teninao zay tena hoe nampahiranay tokoa naraisanay lesona dia misotrany amin'ny fanainao masina nanolotsaina anay tamin'ny famelabelarina sy tamin'ny fitorinana zany teny zany dia mbola fanainao masina koa nanokatra ny fon'ny olona sy ny sain'ny olona tany tokantrano tany nandray an'izany mbola fanainao masina koa nitahirian'iretoreto na dia efa alina tahaka izao aza dia mbola tafavoreto indray misotra ny olona Jesosy misotra ny amin'ny fatanterahana misotra tamin'ny connexion misotra tamin'ny Facebook zay tsy tapaka hoanao ny voninahitra misotra ny amin'izao andro sabata masina izao dia tahiolo tsirairay avy mba samy voakasika sy andray hery avy aminao Jehovandriamanitra ary dia tena hoe hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao andro sabata izao raha andeha atao zay rehefa dia anjelinao mahery toby manodidina tsirairay avy amianay torimaso mamy ary tombonandro fahavelovana fahany indray mbola manoko anao sy miseho anatrehanao eo anoloany sisa fiangaranao indray amin'ity andro sabata masina ity zay rehetra tsy voalazako anao malala ny maso miotra lavitra anao zay maretriretinay hotahinao reto olona reto miotra lavitra anao zay mba takatresy sainay ary dia niteny zay nafafi tsy misy sovoatsaingako vorona mpiasa na dia ray aza fa samy amoho avy zato eny aty ampona tsirairay avy halleloia amen famparosena mba avitsika $100 amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena $100 anao ny fitenena mahely lerana mba $100 azafady
Fiarafivavatsika. Jesosy malalo, ohatrany hoe Jesosy tamin'ny fotoana rehetrarehetra tamin'ny teny ity. Misaotra ny amin'izany diako izany satria dia mampianatra anay koa ianao Jesosy a. Tena hoe hanao rasiana teraka ao aminao satria dia izay miaraka aminao ihany koa Jesosy malalo no andeha. Ary tahaka ny Petera dia olona sarosaotra, olona mora kiry, olona tena hoe feno fanahiny fa tamin'ny fiaranana aminao dia lasa lehilahy mahery. Efa na dia miala fotsiny azy dia nasitana marasa tamin'ny fotoana izany. Endreko koa izay Jesosy malalo niza tonga teto voninana an'iray ianao ihany koa dia tena hoe olona lehilahy mahery, vehivavy mahery ifo amin'ny ara-panahy Jesosy ahavonina koa izay analan-tsitsy araka ny sitraponao rehetra reo dia ataonay Andriamanitra hafa ataonay fatatranao ianao dia tena hoe olevoninay zany hitanay zany tianay zany dia endrika hafa rehetra ao fiainanay fa ianao mihitsy Jesosy malalo dia tianay hizato eo amin'ny fiainanay ianao mihitsy ny tena hoe anainao fiainanay aka dia ianao kokoa mbola hitarika anay amin'ny andro fiainanay rehetrarehetra dia mba ho lehilahy mahery, vehivavy mahery fiainahira vaompanamasinoany izay rehetra tonga teto dia nandraizaty zany dia tehirizy ny tena makatefonay Jesosy malalo ary tena ho fianarana lesinao anay koa zany tena omenao anay zany androany raha toka mbola misy ao anatiny zany toetra zao zay Jesosy malalo izany tena zany nandesy anay zay manomboka tamin'ny fotoana nandenesanay izany tenanao zany dia anapanay eo dia lanay amin'ireo fombafomba ratsy rehetra fa ireny hoe Jesosy mitondra tokoatra ao anaty fonay fa tsy mametsaka anao tena lohalahara no mameno vonanay. Misaotra ny amin'izany teny zany Jesosy misaotra bonsinao anay koa ary ankehitriny dia mitondra vavaka izay ho an'ny firenenay dia ireo amin'ny firenenay io Jesosy mbola betsaka manompo Andriamanitra ho amin'ny firenenay tena manompo sampy, manompo valy ary tena hoe miharihary ankehitriny ary zany indrindra miteraka fantrana lalina ao amin'ny firenenay io Jesosy tena angatany tena mba ifo tena hoe misy amin'ny fipoazam-panahy tena hoe fipoazana ara-panahy fa tena matoro vahoaka malagasy ankehitriny Jesosy malalo izany tena zany dia irinay anjaka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary tena hoe mifanamasina mbitsiny Jesosy mihotraka ho amin'ny firenenay io anolosaina misambatan'olona nanomboka hatrany amin'ny mpitondra hatramin'ny vahoaka madinidinyindrindra Jesosy dia mba ho tanteraka ao amin'ny firenena io zany hoe hihaza-pinahitra zany satria ny Jehovahandriamanitra no ahirina songatanay anjakana izany firenena izany. Dia misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fotoana teto raha isara teto zay dia mifanamasina amin'ny mombanay ary fanasianao koa aminay tsika zay avy dia mamedaka hiarako ny sabata masinay ampelantananao tsara azy dia rehetra ho ataonay dia ataonay ho amin'ny seminara mahery any dia amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata manaovana isovavapesao. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka ianao raha vavy Aingelina Rodriguez tao anatin'izay vavaka mamy be namarana fotoana zay dia misaotra ihany koa mbola ianao ihany koa mitondra ny toriteny dia misaotra ihany koa raha vavy Mieritsobeanjana tamin'ny vavaka fanomboana nareo rehetra izay zara-fahatsapana dia nareo rehetra izay nandika ny teny sy makomantaire sy nambeanjara rehetra Andriamanitra malaky fahasoavana marifitianareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asany tompo. Mampilasitsika andro alanja Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara tsika rehefa avy antsika dia efa eo amin'ny 7 heures maray araka amin'ny lala Jonathan sy lala Tojo avy ao Allemagne ao amin'ny fandalana commencement kila sy famitiny ny toriteny. Alleluia. Dia aorian'izay tsika amin'ny folo sasantsika lancer Zoom dia ao tsika nanao an'ilay mamaky vilany-tany sy mitsoka anjomara azadiny dia amin'ny roa sasany dia manomboka indraitsika amin'ny live amin'ny fitombavaka sy toriteny sabata samy hitahiny tompo daholo fampitsondray ary meona mahireza daholo. Alleluia, amen. Aki radio point radio de 345.com mbola mandeha foana misy toriteny zaky ny adiny telo misy toriteny zaky adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rary samy hitahiny tompo daholo mahirezitsika rehetra. Faomeny fitsarana izy ane tsy lavitra fatakirizany antsoazy ka haza misalasala intsony fa antso izy rala mala